izy io na fraisin'ny madagasikara manaraka atsika ny fahasoavana bibles da misy discipline ave téléphone sa kofa libra de valeur sa zay olona resabesaka aminao de fa tsy maintsy resanao mila discipline tsika amin'ny zavatra rehetra amin'ny fanapotsika n'Andriamanitra mila discipline amin'ny ara-pananao mpiandraikitra anaty fiangonana ianao mila discipline anao anatin'ny sampana misy anao io anatin'ny tokantrano an'izay efa manambady mila discipline amin'ny fifankatiavana rambady ianao fa io Jesosy nahoatsika tety discipline misy manam-pahaizana anankiray sanao hoe George Washington miteny mihitsy io lehilahy io ray andro hoe la discipline c'est l'âme de l'armée âme de l'armée zany hoe io zany no fiainana miaramila discipline io no toetsaina miaramila io no fitondrantegna miaramila io no fanahy anatina miaramila discipline atsika miaramila n'Andriamanitra zazatantio ila discipline tena tsara ohatra anao zao andeha hamonjy mariage anao defa tsy mila tenenina tsotra satria fa discipline anao amin'iny hoe raha mamonjy mariage de mila mamitany inona daholo ny code couleur akao fa tsy hoe olona amile mariage verte anao mampià rouge na ataoko rouge fo andeha hamonjy mariage anao de fa mandanao any anaty mariage zany tsy fankanaovana sorte tsy mila be koa tsisy plaque ebe mariage hoe tsy azo idirana sorte ato fa samy mampandrina tokony atao mitsirekireky satria mariage resa famtanina apetraka aminao magnino hoe rehefa mariage anao discipline amin'ny fiainanao anaty tokantrano misy discipline nankaborona vehivavy tsisy mamporisy aby rehefa hamonjy mariage de soran'olombelona tsisy mamporisy miaingo amboariny sasany randragnanazy satria mariage le resaky discipline etsika raha vazabotranao sanatsika de tsy misaraka matetika raha misy vaky fa tsisy mandeha foangano tsy mitondra singo zany raha vehivavy maregny miarampory fa iny dolotsika miaraka amin'ny alambavanao mahalaka misy amitsika ty amonjy fahavalo juste corps misy akany discipline etsika ny zavatra am'teny izay zavatsy zany efa tokony hotoetsika hitondrahanao fiainanao maromaro be amin'ny volana ampilatananao tokony ho disciplineanao fa tsy mpandaminany fo amin'ny zavatra rehetra hivatananao io disciplineanao amin'izy io fa tsy hoe zay tianao atao vatananao mila apetrakanao hoe ty zao ty zao rity discipline de toizany George Washington le citation hoe tu connais âme de l'armée descendue fa io koa izy no autoroute vers la distinction arabe mikodana de toizany izy garantie de la dignité mahatonga anao anana ny maizy anao ny discipline anao garantie de la dignité de nazavainy koa fatelo io izy l'autoroute vers la distinction vers la distinction io koa zany mahatonga anao any na tombambidy clé vers la valorisation la
transformer olona koa anao. Zany hoe anao zany mila miova voalohany. Zay vao fanovànao ry vadinao ry zanakanao ry mpiasanao ny fiarahamonina misy anao sy ny manodidina anao rehetra. Zay mihitsy no tenen'ny Socrate indray andro. Io Socrate hoe ce sont des hommes transformés qui peuvent changer le monde. Miova no afaka manova. Fa tsy hoe anao raha tsy miova, ny olo tadiavinao hiova. Taia Jesosy anao. Discipline. Teneniteny nanentinao mila discipliné hoe ia, asianao discipline za intelo maro farafahakeliny anao raiky. Fa tsy hoe za tamin'ny afoko maly. Asianao discipline fa ianao tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manao an'ireny. Nisy rangahy anankiray efa andresaka antsika teto ny témoignage, imbaly izy no champion du monde tamina fitenena violon. Imbaly. Betsaky zany, tsy champion caractère fa champion du monde. Resaka faninanana manerina zao tontolo zao. Firenena rehetrarehetra zany faninana an-tany. Fa izy foana no bata fandresena imbaly. Zany hoe manana étoile anankivalo izy zany. Tamin'ny resaka fitenena violon. Dia rehefa mananokan'ino manao gazety tena maly izy. Zaho izy taloha nanana fahazara. Zay tsy tenety loatra. Tsy nampanao journal efa zany. Dia nanomboka nametraka discipline zaho ozy hoe satria ozy izy taloha zavatra hafa namaiky anazy fa tsy mamaiky izy handramben'ny violon anazy. Dia fara zao tonga saina raha tratra ny performance cardiaque za tsy maintsy apetraka discipline za manomboka. Fo maraina be za manomboka. Reo izy hitako le fifoazana maraina tonga dia violon ino atao voalohany raha. Après io zay vao nasiko zavatra nametraka discipline izy. Teboka faharoa anatin'izay fahendrena miaraka amin'ny toko zay mila manam-pahalalana isika. Mila feno fahalalana ny fahalalao. Mila mitombo isan'andro ny zavatra fahalalao. Satria matoa zany ny andro misy vaovao dia midika zay fa fiainana vaovao. Rapitso zao efa tsy zomatsy io ndray fa sabotsy. Donc zany mila manana fahalalana ahafahana miatrika sabotsy vaovao ianao. Ary ny sabotsy rapitso tsy mitovy amin'ny sabotsy tameriny. Vaovao hatrany. Donc zany mbola ny kapasité anananao, mbola kapasité taloha. Fantakaran-javatra tranainy dia mety ho sahirana ianao miaina satria amin'izao misy zavatra vaovao fo. Teknolojia amin'izao vaovao. Téléphone lazainao fa farany tsara ny tao anaty efa tsy tsara kely ny amin'ny 3 mois. Ordinateur lazainao fa farany zay raitra amin'ny 10 mois de mars ho avy mois de juin. Efa misy tsara lavitra ny ary na ny application anaty karaha tsy mitovy. Karaha tsy manana fahalalana mitombo isan'andro ianao hitaraiky anazy ianao. Ary amin'ny fotoana ianao amin'ny fahalalana miova tanteraka ny fiainanao sady afaka manova ny manodidina anao koa izy. Fotoana ianao amin'ny fahalalana miova tanteraka ny fiainanao sady afaka manova ny manodidina anao. Izany rehefa milana mba maheno raha an'ireny, maheno information, maheno leso, maheno olo mba mampianatra an'ireny. Sambatra an'ireny rehefa olona misy mampianatra. Sambatra, indrindra mampianatra gratuit karaha an'izao taona izao. Mampalahelo matetika rehefa zavatra gratuit tsy tian'olona manano azy. Ampianarana maimaimpolo mba imagine hoe tsy tateriny bisy maimaimpolo, misy tsy manaiky. Isaka lahady zao isaka ny fito sasany mandray misy atao olo matetika mitapitra olo eo amin'ny mega église mbola misy mpino tsy mandeha tsy afaka zay toy. Misy sakafo ara ny Jesosy atsika maimaimpolo rehefa lahady.
dia mifamatotra amin'ny zavatra fantany. Ny olo manam-pahalalana ihany mafakomena ilay anarana hoe mahomby. Satria ny fahombiazana dia mivoaka avy amina hevitra. Ny olona tsy ampy information, tsy ampy idé. Andananao miresaka amin'ny olona mpamaky boky, fa ninona zavatra resanao eo dia hitany valiny. Satria izy ampy information. Ampy tsara ny fahalalany zavatra. Resaka politika ianao, ampy fahalalana amin'ny ara-politika izy. Resaka toe-karena ianao, ampy fahalalana izy amin'ny resaka toe-karena. Resaka fiarahamonina ianao, ampy fahalalana amin'ny resaka fiarahamonina izy. Mifamatotra amin'ny zavatra fantatra, ny fahalalana, ny voninahitra ny fiainanao. Io ihany koa no mahatonga anao hanana fahafahana mividy fahalalana. Satria ny fahalalana ao io no mivadika antsoina hoe expertise, fahaiza-manao. Hainao magnano raha raiky. Or nefa ny tsy afaka hividiananao zavatra diplôma fotsiny. Fa ny ahafahanao mahazo vola dia apartir ny zavatra hainao. Matetika notaniko antsika zany, mbola vetika ny mba hainao io inona mba hainao mba ahafahanao magnatitra vola aminao. Inona mba hainao? Ankoatran'ny mamoroko badinao. Inona mba hainao? Misy ny afaka olona efa antitra fa tsisy raha hainy. Izy fa olona maventy tsisy raha hainy. Masiaka foana zany zokonareo, zany fona mamasiaka. Na re jiaby ilay zany tsy zany, ny miaina tompo dia mila ampy fahalalana. Fa ndresako kely tamin'ny alahady lasa fa ity zao tontolo zao ipetrahantsika ty, tsy zao tontolo zao natokana ho olombalo. Izay olombalo hoe sahirana, mangitra, tsisy raha hainy. Na malava be anao, na bota be anao, na bokona be anao, kofa tsisy raha hainao, sahirana edy anao. Enganinao mba tsy ho sahirana. Ain'i Jesosy daholo tsika zany. Tabirana zavadireny zany. Mila mikaroka isanandro isanandro tsika. Araka efa teneny teo, ny olona farak'izay mahomby, farak'izay tafita, farak'izay manjary, farak'izay manan-karena, mbola ny 10%. Vision firaisiny Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Be bless. Be bless.